zavatra mitranga fahitako azy misy solombavam-bahoaka ny teny solombavam-bahoaka avy any Antalanga ambany izy iny laza hoe resaka adivariko io fa tsy misy an'izany tena hoe andehanao fitsipahapitiko izany inona ny dikan'izany tena mitombona ve zany le République des Malettes izay napetraky ny mpanao gazety anankiray tamin'ny firesahana tamin'ny Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny farany tao niaraka tamin'ny télévision tsy miankina eto Antananarivo. Fantaniana faharoa ny mikasika ny zay resaka fitokodonan'ny araboly zay tena azo iasana marina ve le hoe République des Malettes satria voalaza mandeha ny feo hatreny amin'ny anteny miram-pirenena fa dia misy ny fividianana olona fividianana solombavam-bahoaka mandeha ny nivon'izany anteny miram-pirenena zany. Tonga dia variko amin'ilay fantanina faharoa angamba izy hoe aza manatokatona aty raha mitady harovana fa tsy aro anao raha manao zavatra tsy mety ianao. Zay aloha dia tena tsoroko zay. Na namako ianao na havako ianao na izy ianao dia tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina zay heverina fa ivoizako ny fampandrosoana ny firenena izay zavatra zay.